eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko mbola fifaliana lehibe ho ahy hatrany ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eo apotitra ny fahita lavitra am'ty androany ity hoy aho hoe amangy anareo any ny tompo amangy ny tokantranonareo any izy ka hitondra zavatsoa ao aminareo ao ny tompo am'ty androany ity miteny zany mantsy ao satria na dia misy aza ny elanyela-tany amiko sy aminareo de mbola afaka miasa hatrany hatrany ny tompo Andriamanitra ny tompo Jesosy afaka miasa izy satria Andriamanitra noho izany mitona nareo ao mitona nareo sady ao voalohany aza kivy aza mitanondrika aza mamoy fo manoloana ny olana nisy teo fiainanao hatram'izay manoloana ny aretina tsy mety nahitanao fanasitranana na dia fa amatona maro azy mitona anareo ihany ko ao faharoa mba hanana finoana ny andray fahasoavana am'ty androany ity zao matso ny tiako ambara tianao tianareo a ny tompo Andriamanitra tena tianao tianareo izy tsy resy lahatra ny am'izany ve ianao zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao tianao tiatsika ny tompo Andriamanitra satria ny zanan'ilay tokana azy fony ho atsika zanak'olombelona nampidininy tety ambony tany mba atao sorona ho fanavotana ny fanahintsika ary ho famonjena antsika ho afaka amin'ny olana sy ny aretina zay mahazo ny zanan'la tokana moa no ilazana azy araka volazan'ny baiboly fa raha ny marina izy tenany le Andriamanitra tsy to izy mihitsy no nidina tety ambony tany ny tafinofo sy raha tonga olombelona tahakatsika mba hafany manatanteraka ny sitrapony eo amitsika zanak'olombelona ary izao olana izao aretina izao zavatra manjoanao zao dia tsy milaza akory hoe tsy tianao ny tompo Andriamanitra tsy milaza akory zany hoe tsy mandraranao ny tompo Andriamanitra tena tiany anao fa saingy misy dingana takiny aminao ao vao miseho ny asany misy dingana takiny aminao ao hoy ao vao miseho ny asany de zao azy andao anokana fotoana anaovana vavaka isika de ivavaka isika angataka ny famindrampon'Andriamanitra mba ho eo amitsika ka mahatonga azy afaka anokatra ny maso fanahintsika anokatra ny saintsika anokatra ny fonitsika mba hatonga atsika anaiky ieky fa tena tiatsika io Andriamanitra io ary ivavaka isika mba ho tahin'Andriamanitra manokana zao fandarana zay efa aratsika izao andeo ivavakytsika tompoko ry tompo Andriamanitra ray malala ray tsy tofo misaotra ary makasitraka anao zahay fa nataonao nisy zao fandarana izao ko am'ty androany ity tompo de mivavaka aminao aho miantso anao zahay mandrafo aminay tsy rara iavy isambatan'olona ianao androany tena mandrafo ianao Andriamanitra na inona fahotana vitanay zavatra ratsy efa nataonay zavatra tsaraka sitraponao ny ainanay de niangatanay aminao noho ny am' Jesosy zay efa maty teo ambony azy fijaliana natao sorona teo ambony azy fijaliana noho ny am' Jesosy zay efa nandatsaka ny rano de mandrafo ianao sokoafy ny maso ny fananay sokoafy ny sainay sokoafy ny fonay mba halalanay fa tena tianay ianao Andriamanitra ary iasa eo amin'ny fiainana ianao am'ty androany ity ry olona zay ny am'tokantrano any ataovy mahita ny herinao miasa sy magaga tsy takatry ny saina ho fiderana ny voninahitrao ry tompo Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zany vavaka izany misaotra tompo
amena. Eny ary tompoko, raha tena tamin'ny fonao rehetra ny nanaovanao mivavaka teo de izao, na mindra fo taminao ny tompo Andriamanitra, ary inona fa afaka hiasa eo aminao izy androany. Sy koa fiarin'ny baibolinao a, raha misy baiboly ny atananao, Hébreux 11 no vakitsika de ny 9 Hébreux 11 de ny 9 toy zao voasoratra: Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Averiko fakina le teny, Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Hoy aho aminao, mazava aminao ve dika zany teny zany? Mazava aminao ve mihevitra zany teny zany hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay? Ny dikany miheviny de izao: zay nataony Jesosy Kristy fony izy nandalo tety ambony tany 2000 taona zay ny lasa, zay nataony Jesosy Kristy tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany, zay nataony Jesosy Kristy tamin'izao taonjato misy atsika izao, de mbola ainy atao ary mbola tiany ho tanterahana foana eo amitsika zanak'olombelona. Anisan'ny asa tena nasongadiny Jesosy mantsy tamin'ny fotoana nandalova tety ambony tany ary malaka ankehitriny dia ny asa fanasitranana ny marary, ary ny asa fanafahana andreo olona zay azo nyheriny devoly. Anisany no iaho, anisany nasongadiny Jesosy reo asa anankiroa reo. Fa ny tena lehibe taminy raha ny baiboly no jerena de ny amonjy ny fanahy ny olona mba tsy ho very, ny amerina ny olona indray mba hiverina amin'Andriamanitra ka anana fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy ao an-danitra. Rehefa namaky baiboly zao ianao a, dia mahita fa nataiza ny toerana nalian'i Jesosy de nanao andreo asa roa lehibe ireo izy: nanasitrana ny marary Jesosy, nanafaka andreo olona zay azo miherin'ny demoni Jesosy, ary hatramin'ireo hatramin'ny andron'ireo apôstôly de mbola naseho Jesosy zany asa roa lehibe izany. Fa saiky tsy izy mivantana no hitan'ny olona ny asa nanasitrany marary na hoe nanafaka andreo olona azo miherin'ny devoly, fa reo apôstôly no nataony fitaovana, reo apôstôly no nampiasainy mba ahafany mampita ny heriny manasitrana sy manafaka. Ahoana ho baiboly androka vakitsika voalaza atao amin'ny asa apôstôly 15 enonga voasoratra asa apôstôly 15:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra nyraisaina teo amin'ny fialofan'i Solomôna, ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sany ray taminy nefa nakalaza azy ny vahoaka. 20 ary vo maika nisy olona maro koa na lahy na vavy zay nino ny tompo nanampy ho isana, ka dia netiny teny an-dalambe azy ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandriana, mba isy ho azo ny tadidiny beterahay raha mandalo izy. 20 ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema de nivory koa nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny falamaloto, dia sitrana avokoa izy rehetra. Mazava be mihitsy ny voasoratra eto hoe tamin'ny andron'ireo apôstôly dia amin'ny karazany mihitsy reo asa fanasitranana, reo asa fanafahana zay nataony Jesosy tamin'ny alalandreo apôstôly, tamin'ny alalandreo mpianatry Jesosy. Ary zany ho ato natonga ny olona tena nino, tena resy lahatra hoe ato amin'reto apôstôly reto, ato amin'reto mpianatry Jesosy reto a, ny herin'Andriamanitra, ny herin'i Jesosy Kristy, anka dia nientin'ireo olona marary, nientina tamin'ny alala farafara, tamin'ny alala fandrina, de napetraka teny amin'ny sisin-dalana
sitranay ozy izy mba andalova ny aliko toetera mba ho sitrany marary zany hoe tena niny mihitsy ny olona fa amreto apôstôly reto a amreto mpianatry Jesosy reto a ny tanan'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra manasitrana manafaka de sitrana avokoa ny marary rehetra ny olona voafatry ny démonie afaka hoy ny voalasan'ny baiboly eo amin'ny dimy faneme folo ary ny mampahery ny avana malala hatram'izao vaninandro misy atsika izao tsy hoe tamin'ny androny nandalovan'i Jesosy ihany izy no nanao zay asa roa lehibe zay hoe nanasitrana nanafaka ny olona azo ny herin'ny devoly na hoe tamin'ny andron'ireo apôstôly ihany izy no nampiasan'ireo apôstôly mba anasitrana sy anafaka ny olona azo ny herin'ny devoly fa hatram'izao vaninandro misy atsika izao vavolombelona zany ny tenako 30 taona mahery zao a no nanaovako ny asin'Andriamanitra tao anaty zany 30 taona mahery zany no nahitako olona maro na rary nampahoriny démonie azo ny herin'ny famisaviny nampahorinyireo olana amin'ny karazana toy ny olana ara-pitiavana olana ara-panambadiny olana ara-tokantrano olana ara-bola kanefa ho eo no afany Jesosy izy reny rehefa niny ny tenin'Andriamanitra zay notorinay rehefa nandray an Jesosy Kristy zay nambaranay ary rehefa niny ihany ko izy reo fa tena olon'Andriamanitra izay mpanompon'Andriamanitra izay lehilahin'Andriamanitra izay de tena afaka arabaky teny sitrana ny marary ary ny olona azo ny herin'ny devoly tena afaka ny olona azo ny herin'ny ny olona azo ny herin'ny famisaviana tena sitrana ohatra am'izany a ity olona zay tantarako aminareo ty zany hoe ijolo vavolombelona aminareo ry zareo reo ka dia angatana angambany a izy mianaky reto a mba hitsangana de androso akatoerana ety anoloana mba hitantara ny fahasoavana zay fa nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo de izy mianaky reo moa zany no ijolo vavolombelona aminareo milaza ny amin'ny fanasitranan'Andriamanitra sy ny fanafan'Andriamanitra zay nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo zay profo mitoka mitety anaraka fomafitentsika malagasy hoe tsy miova tokoa Jesosy omaly sy anio ary mandrakizay avy hatrany angamba dia hitodika am'izao ramatoa zao isika zay marina etony fa narary izy nalemy izy nalemy tsy afaka mitsangana ohatrany hoe tazo ny etimbony aretina fa nalemy ny fefarany kanefa moa de zao hitanareo a salamavatany izao izy ka zafa tompoko izy moa ny anaranao raha sora zafinandrasanandro e madamy arety zany ny oetsontsika azy ary atondray moa zany ny zanany vavy ataoko avanako ato a de zanavavy io no karakara azy a nanao zay atongafany ty vehivavy ity tao am Jesosy tao amin'ny fiangonana refy androdra kely de mba manakambara ihany ko izy ny amin'ny namonjen'Andriamanitra ny oreniny io sy zay fijoro vavolombelona mety ho teneniny vavana ka dia omeko ny madame aretra aloha zany a ny fiteniny voalohany mba tataro fofoy hoe ny aretina nazo anao za aloha de mijoro vavolombelona leto amin'ny aretina nahazo a nalemy a vony gripa ny etomboany de nalemy kanefa ny tao anatin'ny ray volana mahery de tsisy fahatsarany netiny zanako a hoentiny tany amin'ny ny fiangonana anasitrana i Jesosy Kristy nefa de tsy nanaiky afa de mbataindry zareo nandeha tany de zao am'izao andro fotoana zao a de sitrana matanjaka sitrany Jesosy a am'izao andro zao ka de misaotra ny Jesosy saotra azy amin'ny avy indrindra fa sitrana de zao manko zany tena tiany ambara tamizy narary a de ny zanavavy tato moa sy ny vonatony de nandresy lahatra azy mba no tena hoaty Jesosy fa tsy nanaiky izy satria nanana ny fivavahana nazatra azy izy de to amin'izy hoe andohana hoentina any fiangonana refy androra kely de tsy nanaiky izy satria nanana ny fivavahana zay nazatra azy fara moa reto zanany tsy nazakany satria malemy de fantatrareo tsara hoe tataky ny ona moa zany ny olana mety hipetraka rehefa mitaiza olona marary mitaiza olona malemy ary zao ramatoa zao tsy mananjanaka fa tsorovavy de sahirana ro zanandro vavy reo hoe ifandimby hikarakara azy any an-trano nefa olona manana ny asany
de zay natokany zanavavy tsy le vinatona nanapa-kevitra hoe andao batantsika mihitsy io ho ane trantsika any mipetraka de any pastera no vavaka ho azy de hoe tsika hoatsika ho fiangonana refy aondrola kely izy de manomitsika fa anasatra anazy ho tomboka omeko ny zanavavy moa zany ny fitantarana zavanisy tokoa mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Misaotra betsaka ny mpanompon'Andriamanitra. Atao mafimafy kely ty safady. Misaotra betsaka ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny pasteur Adolphe moa izay nanome ny fitenenana. Marina tokoa zany fa io reniko de tena narary mihitsy ny tao anatin'ilay volana mahery de tena nalemy tsy afa-mitsangana mihitsy izy ary teo anatrehan'izany de tena entana mavesatra teo amin'ny fiainana zanany mihitsy zany le aretina nahazo azy satria efa nentina tany amin'ny dokotera izy nentina tany amin'ny mpanotra izy araka ny etaetany moa de nitaterana moa zay zavatra tiany atao de rehefa nitaterana ary zany nentina tany amin'ny dokotera izy nentina tany amin'ny mpanotra izy nitsabony izy de tsy nisy fiovana mihitsy le aretina ary zay moa de rehefa nandray an' Jesosy ary tam'izao toerana zao no misy anay mpanompon'Andriamanitra pasteur Adolphe no miandraikitra anay de fa pino tao moa zany zay taony nandraisanay famonjena de tena na de tsy fomba aza manery olona satria fantatray mihitsy ny zavatra aretina mahazo an'io renina io de miforsena mihitsy izy ivavahana ao amin'ny fiangonana io ka nentina tany an-trano moa izy de ny mpanompon'Andriamanitra no nalainay ao atokantranonay de rehefa mivavahana tao moa zany io renina io de tamin'ny andro fotoana nivavahana anazy de efa nandray fanasitranana izy de voninahitra moa an'Andriamanitra fa teo ny eo ihany de fa afaka nietsika ny tanany afaka nietsika ny tongony kanefa de olona tsy afaka mandeha tsy afaka mitsangana fa tena hoe nalemy tanteraka ka voninahitra moa zany de ho an'Andriamanitra rery ihany. Betsaka moa ny aretina sitrany Jesosy tsy miova tokoa Jesosy araka ny toriteny teo fa tsy miova izy ary tsy hoe io reniko io ihany akory ny hoe nisitrany Jesosy fa hatramin'ny nanolorako amin'ny fiainako an' Jesosy 20 taona lasa zay de fa be de be mihitsy ny olona sitrany Jesosy tam'izao fiangonana misy anay zao tena maro mihitsy tsy laza manokana fa tany amin'ny taony marary hoe efa tena maty mihitsy ny efa tsy nandray tsony ny dokotera fa tena efa hoe ao anatin'ny tena hoe fandalam-pahafatesana mihitsiny de fa nentina nody fotsiny le marary zazalahy moa izy io petraka tany Emertsetosika de efa tena tsy niraisy ny dokotera tsony izy fa nisy olona nandrenesany hoe eto ao amin'ny fiangonana io izy ao amin'ny pasteur Adolphe de nentina atao moa izy de nivavahana tao natao nivavaka fanafana fa tena tsy miova tokoa Jesosy fa hatramin'izao tsika miteny zao de tsy miverina intsony ny aretina n'io zazalahy io kanefa de fa tena hoe fa tsy natena ino velona tsony fa tena tao anatin'izany hoe fandalam-pahafatesana ka isaorana an'Andriamanitra moa izay fijoroana vavolombelona foy de foy zay mino fa azonao tsara fa tsy miova tokoa Jesosy am'izao andro fahavelomantsika zao fa manetana anao mangataka anao anolo tena ho an' Jesosy ianao tongava am'izao fiangonana zao fa tena misy an'Andriamanitra zao fiangonana zao tena misy ny herin'Andriamanitra zao fiangonana zao ka de manasa anao tompoka mba ho tonga am'izao toerana zao manana olana venao misy aretina tsy azo tranona misy ady atrehanao vonina monjy anao Jesosy manokatra ny lalam-pamonjena ao anao Jesosy fa tongavy ianao aza misalasala tsony am'izany fa zay zao de vavolombelona zany tenin'Andriamanitra zany fa tsy miova tokoa izy ka de misaotra tompoko. Ia zay moa zany no fijoro vavolombelona ataon'izao ramatoa mikasika any amin'ity reniny ity fa nalainy avy tany amin'ny tanàna misy azy le reniny nentiny tao an-trano de tamin'ny andro natokavany tao an-trano zareo no tonga tao aho nivavaka ho azy de fa nomboka niova ny vatatenany netsika ny tanany netsika ny tongony nefa de olona malemy zao de avy eo de nentin'izy ireo ndray namonjy fotoam-pivavahana tao fiangonana refy Etsandrotra kely de isaorana moa Andriamanitra fa rehefa nentiny tao foana nentiny alakamisy nentiny andro alahady de tsy ela akory taorina zay
dia sitrana somatsara de zao hitanareo salama vatana ary afaka nijoro vavolombelona izao izy momena ny tompo ny tera sy ny atsa ary ny voninahitra de araka nambaran'izao raha matoa zao ihany ko de nisy tovolankely narary tena narary sitrany intsony efa najany dokotera ny fitsaboana satria tsy hita hoe atao ahoany fa rehefa nentina atao am' Jesosy nataony vavaka de sitrany izy riavana tsy miova Jesosy Kristy omaly sy anio ary mandrakizay ny fanasitranana nataony Jesosy tamin'ity ramatoa ity sy zay fa nambarako taminao hatram'izay sy zao nambaran'ity vehivavy ity teo dia manambara fa arabaky teny tsy miova Jesosy tsy miova ny mission Jesosy ho atsika zanak'olombelona na dia am'izao taonjato farika amby 20 taona 2007 misy atsika zao azy noho zany raha marary ianao de afaka nositrana ihany koa ny aretinao amty androandroany ity na manahoana sy manahoana ny hery ny aretina misy eo aminao raha manana olana ianao de afaka mamonjy anao ihany koa Jesosy Kristy satria araky nambarako teo nambaran'ny ramatoa tato fa Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay tena tsy miova arabaky teny izy ary resaka aretina sy fanafana ny heriny devolo moa no resaka taminareo teo fa raha misy zavatra hafa tsapanao hoe mampahoro fonao mampahoro ny sainao tena hoe mampijaly anao mihitsy le izy ankehitriny tsy haiko hoe inona izy io tiako milaza aminao fa ainy Jesosy ny mamonjy anao ho afaka am'izany ary volona Jesosy Kristy ny amonjy anao ka anova tantaram-piainanao zay ory sy mijaly ankehitriny ho tantaram-piainana misy fifaliana sy misy fiadanana izany ny sitrapon'Andriamanitra mantsy de ny atokany zanak'olombelona rehetra mandritra fahavelomany ety ambony tany mba anana fitsaharana zay natokany Jesosy ny teny hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no anomenareo fitsaharana ny atokany zanak'olombelona rehetra anana fiadanana zany no antony atokany Jesosy ny teny hoe ny fiadanako nomeko anareo ny fiadanako no avelako anareo ary tsy tahaka ny fanomezan'ny ty zao tontolo zao ty ny fiadanana no fanomezako anareo ny fiadanana ho Jesosy ny azao tontolo zao fiadanana mandalo fiadanana miserana fa ny an Jesosy fiadanana maharitra mandrakizay zany no antony atokany Jesosy ny teny hoe zao izy tonga zao avy tonga eo aminareo zanak'olombelona mba hanomenareo fiainana de fiainana be dehibe riavanao na inona zavatra mampahory anao sy mampijaly anao ho eo am'ty androandroany ity zay fa nampahory sy nampijaly anao hatram'izay de afaka ny amonjy anao am'izany Andriamanitra ary te amonjy anao mihitsy izy androany ary vonona izy ny anafaka anao riavana malala zay mahita sy mandrea am'ty androandroany ity ty anao tompo fa ny andrasan'Andriamanitra aminao fotsiny de izao ianao mino a Jesosy resy lahatra fa Jesosy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity ary manapa-kevitra anao fa ame toerana Jesosy ao anatinao ampitoetra ny Jesosy mba olona ao anatinao mila moso am'izay dingana zay mantsanao ary zay dinga zay no anisa tena lehibe indrindra ka rehefa toka am'izay anao de fa mahafaly an'Andriamanitra zany ka matoka azy voasarika hiditra tsetra eo amin'ny fiainanao ka amonjy anao na inona zavatra manjoanao am'izao fotoalo zao faharoa manapa-hevitra ianao hiala amin'ny fahotana hiala am'ireo zavatra ratsy zay nazatranao satria ny fahotana no mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra ny zavatra ratsy ianan'ny olona no mahatonga an'Andriamanitra mijery fotsiny an'le olana mianjady eo fiainan'ny zanak'olombelona ny boky Isaia 9:20 andininy 1 sy 2 manambara izany andininy 1 de milaza ny baiboly hoe Andriamanitra manana sofina mandre manana tanana mahavoavonjy de andininy 2 de milaza ny baiboly hoe fa le fahotana la heliko no mampiavina ny tavan'Andriamanitra amin'ny olona mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra ka dia tsy miaino izy ary zay matoka amin'ny teny hoe mila manapa-kevitra ianao hiala amin'ny fahotana hiala amin'ny zavatra ratsy zay nazatranao
ny mampalahelo matsy de izao te ho afaka le olona te ho sitrana te ho afaka amin'ny heriny devolina ny herina famosavina izy ty anana fiainana vaovao sy tantara vaovao izy satria tsapany fa mampijaly aly le zava-misy iaina mandraka ankehitriny fa saiky tsy te hiala am'le fahotana nazatra azy hatramin'izay izy ohatrany hoe mbola akamaminy le fiainana ratsy tsy magaka mahafantatra an'Andriamanitra anao mpiangonatsy na mpiangony roa mety hoe fampandrefanasany tompo fa dia tsisy azon'Andriamanitra atao anao zay matoka manafatravatra tsy manao antsy hoe mila miala amin'ny fahotana sy ny zavatra ratsy ianao fatelo raha misy ndray olona anananao alahelo zany hoe malahelo be mihitsy fonao am'izao fotoana zao fa nisy olona na nisy ratsy anao amin'ny karazany moa mety hoe zavatra ratsy nataony taminao dia tsy zaka ny fonao zany de hoy iaho hoe tsara aminao raha ty ahitan'Andriamanitra miasa anao avy alao nyeloko zany olo zany avy alao nyfatsoa zany olo zany Jesosy Kristy mihitsy le fanteny hoy izy ao marika toko 15:5 raha mitsanana vavaky ianareo ka misy olona anananareo alahelo de avy alao aloha nyeloko zany olo zany avy alao fatsoa zany olo zany na inona zavatra ratsy vitany taminao mba tsy voasakana ny herin'Andriamanitra manasitrana tsy voasakana ny herin'Andriamanitra manafaka anao amin'ny famatorany demonia ary tsy voasakana akeo ny herin'Andriamanitra manafaka anao amin'ny olana na inona karazana olana miajady reo fiainanao fa efatra tsara aminao ny miona aminay na ihany ko hoe ny mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana refy Androdrakely tena zava-dehibe mihitsy matsy ny fionana sy ny famonjena zava-fotoam-pivavahana zany ohatra izao ao anatin'ny fotoam-pivavahana de miasa ny herin'ny tompo manasitrana manafaka mamaolana profo zany lera matoa zay nalemy teo satria ny zanany no forcé na de tsy fatao ary hoe miforcé olona mba hivavaka de miforcé satria tsy hitan'le zanantsony hoe ahoana no atao de nety atao am-piangonana nety ka refa nandrea toriteny nanatrika fotoam-pivavahana de niasa ny herin'Andriamanitra de zao isitrany zao ary zay mahazava-dehibe ny famonjena fiara-miango na riavana ka de asainay ianareo tongava tompoko ao amin'ny fiangonana refy Androdrakely tongava alady miditra amin'ny fito ora sasa fidirana voalohany miditra amin'ny folo ora fidirana faharoa ary miditra amin'ny ray ora sy sasany ny fidirana fahatelo atalata sy alakamisy de samy manomboka amin'ny ray ora sasany ny fotoam-pivavahana talata sy alakamisy andavanandro zany matoky f'Andriamanitra efa napisa zao fiangonana izao ho fitaovana eo an-tanany mba entina manasitrana manafaka anao ary mamonjy anao manoloana ny olana misy raha te fandray aminay moa ianao de io voasoratra io ny telefônina afantika mifandray fa afaka mandray anao ny tenako na reo mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa amiko ny dery ny ajary ny voninahitrany ho an'Andriamanitra irery ihany andao hivavaka isika sotra ny tompo ry Andriamanitra raiky malala raiky masa zay ny an-danitra misaotra ary mankasitraka anao zahay tamin'ity androandroany ity satria afaka nanambarany teninao milaza fa tsy miova Jesosy ho matsy anio ary mandrakizay satria afaka mijoro vavolombelona teo mason'olona maro fa tena manasitrana manafaka Jesosy tsy miova tokoa arabaky teny izy ko de mamindrafo am'le olondreo anao ary amin'ny anaran'i Jesosy rehetra marary sy tranina esorina amin'ny herin'ny aretina didina ny fanamafarofy roana ny herin'ny maizina zay mitondra aretina sy mitondra famatorana ny fiainan'ny olona ary na inona olana azo ny olona vahana amin'ny anaran'i Jesosy zany misaotra raha io omenanao dera sy niaja ary ny voninahitra mandrakizay misaotra tompo amen zay zany tompoko fotoanantsika ka dia mametraka ny manao mandram-piana manao velomanareo zahay fiangonana refy zay telo mianaka zay miaraka teto tamin'ity androandroany ity veloma tompoko amin'ny herin'iray eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refy Androdrakely